manantitra ny araba mba ampirarintsao anareo tompolasy tongovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao ny fahitalavitra MPS. Tsy maintsy jerena ny tontolon'ny fahasalamana momba n'ireo trabona vokatry ny fihotanan'ny vato-be teny ampamarinana sy teny tsy mialonjafy. Ireto trabona reto izay mitoby etsy amin'ny INFP Mahamasina. Misy moa ny fandraisana andraikitra nataon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fijerena akaiky ny fahasalamana ireo trabona ireo, teo ihany koa ny fiarah-miasa tamin'ireo mpitsabo tsara sitrapo. Ary ireo olona izay tsy mba afaka mamonjy ireny hôpitaly reny no tena nojerena mandritra an'izany hetsika izany. Fanadihadiny Germain Nomenjanary teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarivony. Natao fijerena manokana ara-pahasalamana ireo traboina izay mitoby etsy amin'ny INFP Mahamasina androany. Hetsika sosialy izay niarana tamin'ny commune Antananarivo renivohitra ity natao androany ity. Tanjona ny fitsonjovana ny fahasalaman'ireo traboina ireo, raha eo ihany koa ny fanampiana azy ireo indrindra fa ho an'ny izay tsy afaka manatona tobi-pahasalamana noho ny asarotry ny fiainana. Amam-polon'ireo tonga nanao ny fizahana androany ary dia samy afa-po avokoa ireo olona izay nanaovana ny fizahana. Velom-pisaorana ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana arak'izany ny lehibe ny fokotany eny ny antoerana. Voalohany indrindra aloha dia misaotra betsaka ny commune Antananarivo renivohitra, misaotra koa ny mpiandraikitra ny boriboritany ao Antananarivo fahaefatra, ary indrindra moa isaorana ny dokotera izay nafoitena amin'izao andro sabotsy zao. Mahatsiaroko amboto tokoa izahay raha ohatra ka dia efa nanjaran'ny vato no tsy misy mpitazana akory ny ara-pahasalamana, fa hitanareo tsara ireo filaharandreo fa amin'apolony izy ireo izay tsy dia manana fahamanao andeha anatin'ny dokotera. Na dia ny tena zao aza moa dia mba manana larotra ny jery satria misy koa ny tsy fahatombanana ara-pahasalamana ka dia misaotra ary miteny amin'ny vahoaka eto amin'ny vahoaka ny arambony. Ny président sy mpiara-miasa amin'ireo isan'ny mpiara-miasa moa ny commune zany dia mijery sy miaro foana, fa izay tsy vita amin'ny président dia tsy vita satria betsaka ny mametsiny hoe président tsy niaro ny vahoaka, niaro amin'ny fomba ahoana moa le vato ve no arovako tsy anjera sa hoe ahoana ka fampirofo moa zao hoe tonga teny ny dokotera ny commune ny tany fanentana arak'izay azo atao moa arakarak'izay fanandrify azy, ka dia misaotra ary mampatsiahany voaka hoe aokisika mba ilamina tsy andairana tsao, tsy andairana torohevitra mety hamono sy hamitaka. Tsara moa ny manamarika fa ireo traboina noho ny loza izay nateraky ny fianjeran'ny vato-be teny tsy mialonjafy sy ny teo ambanina mpahamarinana ireto mitoby eo amin'ny INFP ireto izay nanaovana fizahana ara-pahasalamana maimaimpona ireo. Tsy dia misy olana izay sedrain'ny mpiara-monina eny antoerana indrindra fa eny amin'ny INFP izay nametrahana azy ireo raha ny fanazavana hatrany, ary mizotra toy ny isan'andro ihany koa ny fiainan'izy ireo, izany hoe ny maraina mitady vola fa ny zaza amam-behivavy no miandry trano sy ny entana. Fa mbola misy amin'izao fotoan'izao ireo mponina eny amin'ny faritra mpamarinana iny no tsy mety miala kanefa tafiditra eo amin'izay hoe tokony hialana eny amin'izany toerana izany vokatry ny loza izay antranga ny rahantsika nahita. Milaza ireny olon'ireny fa hoe mahita vahaolana, manoloana an'izay nefa dia nanamafy ny sefokotany eny amin'iny toerana iny fa tsy azo ekena intsony ny isehon'ny loza tahaka n'ireny efa nitranga ireny, ary ao anatin'izany ihany koa dia tsy maintsy arahana ny lalàna. Toy izao ny tatim-baovao momba an'izay hoentin'ny Germain Nomenjanary teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarivony. Tokantrano iray ihany no midongotsy hifindra eny amin'iny toerana ambanina mpahamarinana iny raha ny fanazavana izay nataon'ny lehiben'ny fokotany ny androany. Etsy ankilany dia nanamafy ny tenany fa tsy anaiky ny isin'ny loza tahaka ireny intsony indrindra fa ireo tompon'andraikitra eny antoerana. Efa misy mantsohy ny lehiben'ny fokotany ny fepetra izay efa napetraka ka tokony anaraka izany rehetra mba ho fiarovana ny ain'izy ireo. Ny akamaroany aloha dia manaiky hifindra ny olona. Ohatran'izany zao ohatra azoko menanareo ny fianakaviana tavela eto zao eto amin'ity normalité dia fianakaviana telo isisa, fa misy fianakaviana anankiray sady manaiky hifindra tsy manaiky hifindra, zay zao no tena manahirana anay mihitsy mieritreritra azy. Fa izy moa dia nahoana iny le toerana ambany vato iny satria iny moa zany tena tsy maintsy mifindra ny olona dia tsy maintsy miala eo izy na ahoana na ela na oaingana satria tsy andrasany ho faty eo sanatria amin'ny vavalatin'ny lely anjaran'ny loza eo vao hifindra, fa dia apetraka aminazy ihany koa moa safidy sy ny eritreritra
fa zay zany de tsy manaiky tsony ny hoe ahitana olona mety maratra na maty amin'ny toerana fa betsaka zay na ahoana moa nisy fivoriam-bepokon'olona ao anatin'izao sahotaka zao satria misy karazana olona zay milaza ho manana hevitra iarovana amindreo vato reo. Ny président fokontany de tsy manana hevitra mihitsy hoe atao ondro vato reo satria zavatra sarotra de sarotra izy fa reo olona reo zany nanentana sy nanery mihitsy antery vozona mihitsy ny président hoe tsy maintsy mivolitsika fa zay mahita hevitra ka de 8 heures ariva zany ny toyny. Raha araka ny fantatra moa de isy ny fivoriana izay ho ataon'ireo fokon'olona izay mipetraka eny ambamina-pamarinana iny makasika indrindra ireo vato ireo izay ohatrehan'ny lehiben'ny fokontany Androany. Raha ny fantatra de ny fikirizan'ny sasany ny mbola hipetraka eny antoerana ihany no ao ambadika izay fivoriana izay andrasantsika ny toy ny vaovao. Fa ho any Antsirabe kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity mitokona ny mpiasa eo anivon'ny commune Antsirabe renivohitra ho tapitanàna amin'izao fotoana izao. Ny antony dia noho ny tsy mbola nandoavana ny karaman'izy ireo efa volana maromaro izay. Manoloana an'izany indrindra dia tsy maintsy misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny mponina ao Antsirabe izany fitokonana izany. Eo ohatra ny efa niomana ny hoe hanao mariazy saingy tsy tanteraka zany noho ity fitokonana ity. Vaovao tanteriny Germain Menjanary ihany teo amin'ny sariny Erzora Jaonarvony. Ny toy Androany ny fitokonana izay ataon'ireo mpiasan'ny commune ao Antsirabe renivohitra. Fitokonana izay mitaky ny karama sy ny valikasasaran'izy ireo tao anatin'ny folovolana lasa izay voalaza fa tsy vita ny commune hatramin'izao. Raha ny fanazavana izay voaray hatrany dia efa nisy ny fampiresahana sy ny fitakiana izany izay nataon'ireo mpiasa saingy nanazava ny ben'ny tanàna ankehitriny fa trosa tamin'ny fitondrany ny PDS teo aloha no voalaza fa karaman'ny mpiasa izay tsy voalo ireo. Efa volana vitsivitsy lasa izay no nanao ny fitokonana tahaka izao ireto mpiasa ireto saingy tsy misy ny vahaolana matotra apetraka ny mpitondra ao antoerana. Aintsy ankilany anefa dia mitaky ny iona amin'ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao ny PDS teo aloha mba hitakina ny fahamarinana sy ny fampafantarana ary ny fifanazavana mahakasika ity tranga misy tsy fahaloavan'ny karama ny mpiasan'ny commune ao Antsirabe renivohitra ity. Andrasana ny toy ny vaovao. Eo amin'ny vaovao ny toe-karenina kosa mifandray amin'ny fanondranantsika ny entana makany ivelany. Ny letsia dia anisan'ny vokatra mahondratsika makany amin'ireo firenena any ivelany. Raha ny momba n'izay indrindra dia fantatra fa nisy ny fianana teo amin'ny sehatra io raha ohatra ka tao amin'ny distrika ny Tôlanaro no raisina ohatra ary tena misehatra olana ny fanondranana makany ivelany satria dia noho ny resaka tsy filaminana politika nisy teto Madagasikara dia tsy misy loatra ny tena firindrany ny tena hoe sidina makany ivelany mitondra n'ireo vokatra malagasy raha ny resaka letsia zany no resahana. Toy izao ny tatim-baovao momba izay hoentiny Edena Elia teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Natratra 12 taona nisy vokatra litsia naondrana avy eo amin'ny distrika ny Tôlanaro iny tamin'ny taona 2024 teo ary ny 4 taona tamin'ny io naondrana tany Europe. Ny ena nefa io vokatra io raha oharina tamin'ny taona 2024 satria natratra 20 taona no naondrana tany ivelany tamin'ny taona 2024. Isan'ny antony tonga io fiainany io ny fikorotanana nisy teo amin'ny resaka sidina izay anondranana ny vokatra. Eo ihany koa ny fandaminana amin'ny fitaovana ikirakrana izany. Fa indrindra ihany koa ny fifidianana izay nisy teto Madagasikara ka somary takona ny resaka fanondranana. Ary tena nampisy fiantraikany io fiainan'ny vokatra naondrana io ihany koa ny fitokonana ataon'ireo gilet jaune any Frantsa. Isan'ireo vokatra litsia ankafizin'ny Europeana nefa ny vokatra avy eto Madagasikara ary tsy maintsy ezahana hatrany ny anatsarana io kalitao io. Tsy maintsy ezahana izay anondranana betsaka indrindra makany ivelany raha hoan'ny faritra Anosy manokana no resahana indrindra ny ao amin'ny distrika ny Tôlanaro. Mora loatra mantsy ny vidiny raha eto an-toerana satria mahatratra 3,000 ariary na 4,000 ariary ny iray garaba nefa ny saran-dalana mitondra azy sy manaparitaka azy any amin'ireo faritra izay mila izany lafo dia lafo tokoa. Angatan'ireo mpandraraha amin'ity sehatra ity araka izany ny anomezan-danja ny vidin'io vokatra io mba tsy hahafaty antoka azy ireo. Tsara ny mampafantatra fa i Madagasikara no laharana fahatelo amin'ny famokarana sy fanondranana litsia maneran-tany.
mahatratra iray etsy taona isan-taona ny vokatra litsi eto an-toerana. Isan'ny misongadina amin'ny fetiny krismasy sy ny taom-baovao ity vokatra ity any amin'ireo firenena eropeanina ka mahatonga ny Madagasikara mamokatra izany amin'ny io vanim-potoana io mba ahafahana manondrana betsaka. Fa efa miresaka vokatra fanondrana ihany isika fantatra zao fa ny tombavy roa eny raha noarina tamin'ny taona 7 sy 2 ny vokatra bain rose na ny poivre rose tany amin'ny faritra Anosy eny tamin'ny taona 8 sy 2 natratra tany amin'ny 30 taona izany. Nahazo ny ta ambony indrindra ihany koa ifaritra io raha ny eo amin'ny kalitaony vanilline no asiana resaka ary ankoatran'izay dia misy anefa ny olana izay iraisan'ireo sehampiariana anankiroa ireo amin'ity vokatra any an-toeran'ity zany satria dia eo ny tsy fahatombanana eo amin'ny fivezivezena ary mahafaty antoka ny mpamokatra izay vokatra izay. Ireo ihany koa ny hoe fijerena ny fakanesana any Tomasina izay hany manana ny foibe afaka manivana izany. Toy izao ny tatim-baovao entin'ny Edena Elia teo amin'ny sary ny Mathieu Princy momba an'io. Nahatratra 30 taona ny vokatra bain rose na irony karazana poivre irony tany amin'ny faritra Anosy tamin'ny taona 12 sy 2 teo raha toka 70 taona fotsiny izany tamin'ny taona 17 sy 2. Ity faritra ity anefa no isan'ny zandriny indrindra amin'io sehampiariana bain rose io raha eto Madagasikara. Noho ny fahaizan'ireo mpamokatra mandraraha amin'io sehatra io no isan'ny nampiakatra ny ta ary raha ny fantatra dia resin'ity faritra ity ny faritra Bonglava izay isan'ny mpamokatra bain rose betsaka indrindra hatramin'izay. Tanjona hatramin'ny taona 20 sy 2 ny mba ahatratrarana 200 taona amin'io vokatra bain rose io izay vokarin'ny ny faritra Anosy satria raha tratra io 200 taona io dia efa ny antsasaky ny filana eran-tany mihitsy no miainga ao amin'ny faritra Anosy. Efa misy ny fanaraha-maso akaiky ny fomba iarovana ny sehampiariana sy fampiroboroboana izany satria ao anatin'ny 2 volana dia efa mampidibola anoany amin'ny 700 tapitrisa ariary ny tantsa ao amin'ny faritra Anosy. Mandidina ny 4,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny ividiny iray kilao amin'ity vokatra ity teo aloha ary efa tafakatra 7,000 ariary eo farafahakeliny izany tamin'ny taon-dasa teo. Vidiny iray kilao amin'ny vokatra bain rose kalitao fahatelo anefa io voalaza io fa efa mahatratra any amin'ny 2 alina ariary kosa ny iray kilao amin'ny kalitao voalohany na ilay kalitao tsara indrindra. Fa isan'ny efa manana kalitao tsara amin'ny sehampiariana lavanila ihany koa ny faritra Anosy iny ary tamin'ny taon-dasa teo dia voalaza fa resin'ity faritra ity ihany koa ny faritry Sava raha eo amin'izay kalitao ny lavanila izay. Taorian'ny fitsirihana natao ireo vokatra lavanila tany amin'ny faritra Anosy iny dia tsikaritra fa manana ta-ambony amin'ny vanilina io faritra io. Mahatratra 2,000 izany tany vanilina izany raha toka 2,4 ny an'ny faritry Sava. Araka ny fanazavana nefa dia matotratra io ta io dia misy ny fanenjehana ireo rehetra tsy manaraka ny fepetra. Ohatra ho an'ireo izay mioty lavanila alohan'ny fotoana dia voasazy ao ihany koa ny mivarotra alohan'ny fotoana. Tsy naomby ny lavanila tamin'ny taona 17 sy 2 satria maro amin'ireo tantsaha no mioty manta ary mivarotra manta. Isan'ny mbola olana amin'ny fandrarana ity lavanila ity ny tsy fampin'ny fahaiza-manaon'ireo tantsaha. Tsy mbola tafavoaka ny faritra Anosy ny fandrahoana ny lavanila izay tena manome lanja ny vidiny. Fa isan'ny olana iraisana na ho an'ny lavanila na ho an'ny bain rose any amin'ny faritra iny ny tsy fisian'ny ivitoerana afaka mikirakira avy hatrany ireo vokatra ireo fa tsy tokony andalo ao Toamasina intsony. Ny olana mantsy simba ny lalana ary taraiky vao tonga any Toamasina ireo vokatra ka mety animba azy any an-dalana izany ary mampiena ny kalitaony. Mazava ho azy mihena ihany koa ny vidiny. Fa ankoatra izay, eo ihany koa ny fahalafosan'ny saran-dalana mitondra ireo vokatra ireo nefa ny vidiny iray kilao tsy mahasehaka ny saran-dalana akory. Angatahan'ireo tantsaha sy mpamboly ary mpandrarano ity sehatra ity araka izany ny mba hijerena akaiky io olana io. Tsara ny mampafantatra fa amin'ny volana aprily izao indray ny tao-piotazana bain rose any amin'ny faritra Anosy iny.
Ivadika vaovao hafa mihitsika eo amin'ny tranga mpiaramonina eto amintsika eto Madagasikara eto dia tena misy ny olona izay mahavita zavatra tsy azo eritreretina saina mihitsy. Raha ity tranga tao mananara avaratra tamin'ny alakamisy tao ity ohatra dia manam-pirofo izany. Nisy ny tovolahy anankiray izay nangataka vola 5,000 ariary monja tamin'ny reniny mba hividianana rongony. Mazava loatra fa tsy namea an'ilay 5,000 ariary ilay ramatoa reniny tovolahy ity. Tesitra izay tovolahy izay ary dia nokapainy tamin'ny antsy ny reniny maty vokatra izay fanakapana tamin'ny antsy izay. Naloana zany kosa dia tesitra ny fokon'olona ary dia niaran'ny fitsapam-bahoaka indray fitsaram-bahoaka ilay tovolahy dia maty ihany koa, samy maty zany izy mianaka. Toy izao ny tati-baovao momba izay hoentin'ny noro-fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Trangam-piaramonina mampalahelo niseho tany amin'ny distrika Mananaravaratra tamin'ity farany herinandro ity. Tovolahy iray no namony ainy vokatry ny fitsaram-bahoaka niatra taminy nataony fokon'olona tao antoerana tao amin'ny kaminina Tanybe. Araka loharanom-baovao azo nangataka vola 5,000 ariary tamin-dreniny hividianana rongony io tovolahy io. Tsy nanome anefa ny reniny ka nokapainy tamin'ny antsy avy hatrany ity farany. Tsy tana intsony moa ny ain'ilay ramatoa atao aoriana io abibiana matsiravina natao anjanany io. Etsy andaniny tezitra mafy ny fokon'olona raha nahita sy nandreny zava-misy. Avy hatrany niara-ny fitsaram-bahoaka ilay tovolahy ka izao ny afara tamin'ny fahafatesany izao ihany koa raha ny voalazy. Mampieritreritra tokoa ny trangan-javatra tahaka an'ireny. Fa ny asan'ny mpitandro ny filaminana eto an-drenivohitra kosa dia azo lazaina fa aza ho mbokatra satria raha ny tamin'ity androany ity zao dia olona 4 be zao no voasambotra ary izy ireo dia tratra mbodiomby avokoa teo am-panatanterahana ny asa ratsiny mpanendaka sy mpanao sito mahery kalaza eto Antananarivo. Laurette Bertona no mitondra antsika an'izay vaovao izay teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy ihany. Asa manomboka maton'Alimandra maraina no ataon'ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena ho fitandrona ny filaminam-bahoaka. Toerana 3 samihafa teto an-drenivohitra no nahatratrarana olon-dratsy alohatreto tato anatin'ity herinandro ity raha ny tatitra nataony avy eo anivon'ny polisy pirenena. Ny robia matonaly 17 ny volana febroary, lehilahy raiky nitondra meso no tratehaky ny polisy pirenena tamin'ny tsinam-poiziny raha iny lefa avy nanendaka manangy teo am-pefiloha iny. Nanantena ny isitrika tamin'ny elakelan-trano ity mpanendaka ity, kanjo polisy mpanao fisafona amin'ny alina no nitsena azy ka noraisim-potsiny izy. Voalazany avy eo anivon'ny polisy pirenena an-trano fa efa avy nifonja ary vao niboaka tamin'ny volana novambra 17 sy 20 teo ity lehilahy tojo nanendaka ity. Tetsy amin'ny 67 hektara no nisy ny tranga faharoa mbola tamin'io 17 ny volana febroary io hatrany. Dia lehilahy roa hafa indray no noraisim-potsiny teo ampofoana Jamala. Efa fomba fanaon'izy ireo ny mifoga Jamala alohany andehanan'izy ireo manao ny asa fanendahana mahazatra azy eny amin'ny manodidina ny 67 hektara ihany. Teny ambany tetezana Behoririka no nitrangan'ny seho fahatelo tamin'ity herinandro ity. Ny marandray ny kamisy 14 ny volana febroary, voasambotry ny polisy nanao fanamiana sivily ny mpanao sintomahery araiky. Tebiteby iainan'ny malagasy jiaby ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Betsaka no efa nitondra faisana, taony very fananana, nisy ny naratra ary tsy tamboisana ihany koa ny namony ihany vokatry ny tsy fandriam-pahalemana hatrany ambanivolo ka hatreto an-drenivohitra. Eo amin'ny tontolo momba ny ankizy kosa dia fantatra fa mpianatra ny EPP hatrany amin'ny 20 any no nandray anjara tamin'ilay fifaninanana hosodoko no karakarainy ny fikambanana anankiray misahana ny antsoina hoe Tanora Vanona. Teny Analamaintsy teteny no nanatotsana fifaninanana androany atoandro ary loha hevitra lehibe no nobanjinina sy novoizina nandritra an'izany dia ny resaka fifidianana. Ny ankizy marahateo no avin'ny firenena rahatr'izay izy ireny no andray andraikitra eo anivon'ny tany sy ny fanjakana any aoriana any. Tamin'ny ankapobeny dia voafehany reto ankizy reto ny loha hevitra fa fantatra tao aoriany fifaninanana fa dia tena nisongadina ireo ankizy izay nandray anjara. Noro-fitiavana no teny an-toerana teo amin'ny sarin'ny Manu Randriamalala. Taoriany fifaninanana hosodoko nandraisany mpianatry ny EPP 20 eto an-drenivohitra anjara androany no nahafantarana tokoa fa maharaka andraram-pirenena ny ankizy malagasy raha ny voalaza. Voafen'izy ireo ny sary
ary fantany ihany ko ny zava-misy mikasika ny fifidianana. Ny fifidianana moa no loha hevitra novoizina atao anatin'ny sary. Ny ankizy no avin'ny firenena. Izy ireny no hifidy sy hofidiana ho filoham-pirenena rahatr'izay. Izany indrindra no antony loha hevitra io raha ny fanazavana avy ao anivo ny fikambanana iray misahana ny tanora hovanina. Ny solontenan'ny mpanakanto matianina moa no anisana andray anjara ny tsara ny fifananana teto amin'ny EPP Analamahitsy Cité. Ty fotoanan'io ty zany a dia hetsika anankiray izay nokarakaray ny Helicopter Madagasikara. Izy ty a dia fifananana sary mitondra ny lohateny hoe ahoana ny fahazahoan'ny ankizy ny antsoina hoe fifidianana. Voalohany indrindrany a ny tiana hiaviana zany ao anatin'ilay izy a dia ny loka ho an'ny ankizy izay voalohany dia holokoana ny sekoly miaviana. Ny tiana hitongavana dia hoe rehefa miezaka ilay ankizy ka izy no mahazo voalohany amin'ny sehatra misy azy dia mahazo tombontsoa ny fiarahamonina misy azy aloha. Izany hoe rehefa izy ny meilleur, izy no nahazo ny premier prix dia tsy izy rery no mahazo an'izay vokatra izay fa mahazo vokatra koa ny sekoly izay niaviany dia holokoana ny sekoly izay niavian'ilay ankizy. Ny faharoa koa ao anatin'ilay izy dia hoe ireo no mpifidy rapitso sy hofidiana rapitso dia efa mahafantatra zany izy ireo amin'ny ankapobeny ny tontolony antsoina hoe fifidianana satria fifidianana mbola vao ray volana angamba zay zany hoe mbola frais zany ny sain'zareo ny ao anatin'izay zavatra izay. 20 ny isan'ny EPP ary solon-tena 2 isaky ny EPP no tonga 70 eo ny totalin'ireo ankizy mandray anjara zany anatin'izao amin'ny hetsika io. Ity ny andiam voalohany eto Antananarivo fa hitarina ny faritany amin'ny tapitapaka ny volana marsa any dia andeho any amin'ny faritra Atsinanana izahay amin'ny andiam manaraka. Ity tovavy kely ity antsoina hoe Cynthia, mpianatry ny EPP 70 hektara avaratra no nandrombaka lalana voalohany tamin'izao fifaninanana hosodoko izao. Marina fa efa hatramin'ny fahakely izy nanomboka liana tamin'ny fanaovana sary. Falbea, efa hatramin'iza 7 taona nay sary. Ankoatra izay, tsy hijanona treto ny hetsika toy izao raha ny voalaza fa hitoy any amin'iny faritra Atsinanana ny Madagasikara iny. Eo amin'ny vaovao momba ny fivavahana kosa maro ny fiangonana amin'izao fotoana izao no mampiasa ny orga zava-maneno ampiasaina zany mandritra ny fanompo am-pivavahana. Na eo aza ny fiazakazaky ny resaka synthétiseur dia izay orga izay no heverin'ny fiangonana maro aloha amin'izao fotoana izao fa fitaovana atao hoe mampiakatra ny haim-panahin'ny olona ao anatin'izay fanompo-pivavahana izay. Orga d'église no filazan'ny mahafazy, eo ihany koa milaza hoe orga liturgique. Toy izao ary ny tato-baovao momba an'izay teo amin'ny rindran-tsarin'ny Mathieu Princy. Manana ny lanja manokana ao anatin'ny fanompo-pivavahana ny zava-maneno sy ny hira. Araka ny nambarany manampahaizana sy ny mpaitantara momba n'izay zava-maneno ampiangonan'izay dia mampifantoka kokoa ny olona amin'izay fotoam-pivavahana izay ny orga na ny orga liturgique. Nandritra ny nanjakana ny Ranavalona faharoa teto Madagasikara dia natao fivavaha-panjakana ny fivavahana kristianina. Ny azakazaka ny fanorenana fiangonana dia tsy teroa ka ny harmonia aloha no tena nahazovahana tamin'izany fotoana izany hatraty amin'ny taona 770. Nanomboka teo dia nalaza ny orga toy ny farifizà ohatra maro ny fiangonana nampiasa fa teo ihany koa ny manana ny orga pipa izay mivoaka amin'ny fantsona ny feoany sady mandeha amin'ny rivotra. Taty amin'ny taona 770 raha ny teto Madagasikara dia nanomboka nahazovahana ary niazakazaka tokoa ny resaka synthétiseur ka maro ny fiangonana nampiasa izany sady tsy mavesatra no afaka entina mivezivezy. Ankehitriny kosa na eo aza ny fivoarana izay synthétiseur izay dia miverina tsy kelikely ny lanjan'ny orga d'église toy ireny Johannis ireny ohatra ny Visconti, ny Versy ary ny Hammond vitan'ny Amerikanina izay tohizan'ny Japonais.
dia iny sanganasa mozika klasika no tendrena tamin'ny orkiny ihany koa no mamarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.